La 4G Patelma vous présente Ny Vavao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalam-bavao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, Manolotra anao ny fampalalam-bavao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mampiavaka izao fitondrana izao ny fahalovana be loatra ny raharaha maro tsy mazava, ny tsy fanarahan-dalàna, ny kolikoly avolenta, ny fivarotana tanindrazana sy ny maro hafa. Dia ary tsy ahivontsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra izay soratan'ny Raharsaona Iandry ny antsipiriana izay. Tontolon'ny fanatanjahantena tanterahana tamin'ity androany dia teny amin'ny circuit SRK Immerse Tosika ny championnat de Madagascar ny kartine nandihan'ny fahatelo. Maro mpanday andrara tamin'ity indray mitoraka ity. Maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 2,7 ireo maty any Indonezia taorian'ny tsunami lehibe izay nitranga tany an-toeran'ny zoma teo. Mbola mitohy ny fitadiavana ireo niarambona. Finaritra tompoko lasy tompoko afitonga zao indray eto amin'ny vaovao Mikolo TV amin'ny ity alahady alina ity. Nanomboantsika ny vaovao dia mampiavaka izao fitondrana izao ny fahalovana be loatra ny raharaha maro tsy mazava, ny tsy fanarahan-dalàna ny kolikoly avolenta anday ary arahantsika ny antsipirian'izay ao anatin'ity matoan-dahatsoratra Raharsaona Iandry ity. Fototra lehibe amin'izao fiatrehana fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana izao, ny naleo tofoka ny vahoaka malagasy amin'izao fitondrana SVM izao. Ary efa nisy ny antoko politika nangataka fifidianana mialohan'ny fotoana hatramin'ny taona 2024, saingy izao vao tanteraka izany ka aoka tsy atao vitavita ho azy sy sanatria ho zary adonoina ireo fanampitena firenena nataon'ny SVM amin'izao fiatrehana fifidianana izao. Mbiaiza amin'izao fotoana izao ny raharaha Antsakabary, ny raharaha Razay Mamonjy Claudine, ny raharaha Rina Andriamandafy Fahafito izay nitora-bato ny foibe toeran'ny Bianco teny Ambohibao, ny fivarotana tanindrazana ny finosona ZDS, ny raharaha Soamamanina, ny fanaovan-tsony fanekem-piarah-miasa amina orinasa sinoa isitrahan'ny sambo sinoa miisa 307 andrato eto Madagasikara, ny raharaha kolikoly tsy aro votanisa etona fa iray amin'ireny ny kolikoly avolenta tao amin'ny anteny meram-pirenena navoaka ny rosolom-bavim-bahoaka miisa 370 batsilana tamin'ny fampandaniana amboletra ny lalàna Fehizoro mifehy ny fifidianana. Amin'izao fotoana izao vao miezaka mitety izao lafy valon'ny nosy izao, miezaka manamary-tena sy manadio tena mandritra ny fitokanana zava-bita sy ny fanomboana fotodrafitrasa na tsy ny tena aza no tomponantoka tamin'izany. Tsy misy na vita izay vita nono hatramin'izao. Ekena tokoa izany raha tamin'ireo fanitsahan-dalàna sy famitenan'ny firenena faran'izay aingana no atao jeritodika. Tsy olazaina ireo mbola fanitsahan-dalàna amin'ny fizarana moto sy fitokanana zava-bita izay ahitana endrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy mbola fisandohana andraikitra mihitsy azy, dia mbola ho toteny amin'izay ataony sy lazainy ve ny olona toy izany. Efa hita ny vita ka natoinina ireo fampanantenana, inona fa tsy mora anadino ny vahoaka malagasy mahita sy maina isan'andro vaky izao ny famoteham-pirenena ataon'ny mpitondra SVM. Ny eo sy ny tafa tamin'ny vahoaka ny Atsimondrano ny kandida filoham-pirenena laharana faharoa amby roapolo mahafaly solon'andrasana Olivier tena toerana Gaëtan Andriatsilavo. Samy leo ny kobakam-bava antsika tompoko lasy tompoko vavy. Betsaka loatra ny mivatotra sakabeloha amintsika, indrindra rehefa tonga ny propagandy, anao an'izao zay, anao an'izao zay, anao an'izao zay. Tsy vita izy afaka 5 taona manaraka, reny olona reny mbola tonga indray ataonay an'izao nareo. Ampy zay ny fivarotana sakabeloha tompoko lasy tompoko vavy. Ampy zay
amizay nikopaka ambava tompoko lasy tompoko vavy ndao tena idiana amizay ny tena fahoriny vahoaka ary zay ny mahatonga ana amin'ny tena androany hoe ionom-baty Madagasikara dia hitena aminareo androany hoe inona ny tena toetra tokony ananany zany filoham-pirenena zany. Ny toetra tokony ananany filoham-pirenena tompoko lasy tompoko vavy dia toetra mahay manompo. Rehefa tonga eo amin'ny toerana zay tompoko lasy tompoko vavy tsy natao tompoinareo fa natao hanompo anareo. Tadidio tsara zany hanompo anareo zahay. Tsy natao ho président zay andriandrianina fa président zay hiaraka iosina aminareo, hiaritra ny maharary aminareo, amahany olana miaraka aminareo. Zay no ilaina. Ampy zay tompoko lasy tompoko vavy ny andrakandrana. Ampy zay ny fanaovana zavatra petatoko fa avelao amizay le tena mahay ny asa. Avelao amizay le tena tompona andraikitra afaka manao ady vomanga ny kirija-vola tonga dia vavany pitsirina no tonga eo amizay fotoana zay afaka hitondra vahaolana ho atsika vahoaka. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny coup d'état anosy ny vokatra vaovao izay atolotry ny orinasa Star ho an'ireo mpanjifa. Fanadinga eto Andrea Tsilavatra. Raha efa naparitaka manerana ny tsena nanomboka ny 17 ny volana aogositra lasa teo, nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly fa 7 ny volana septambra ny vokatra vaovao vokariny ny orinasa Star ho famalina ny etaetan'ireo mpanjifa no tanjony. Avy amin'izay zany natonga anay namoaka ity vokatra vaovao hoe Booster Apple Mix ity izay atao anatin'ny tsinjarana zava-pisotro vaovao antsoina hoe alcoolix, zany hoe sady tsy labiera izy tsy zava-pisotro misy gaz izy tsy zava-pisotro mampatanjaka izy fa hafa mihitsy. Booster Apple Mix zany dia izy zavatra pisotro misy gaz izy natao an'olo lehibe ao anatina tavoahangy 10 centilitatra izy amin'ny vidiny 790 ariary eto Antananarivo. Ny tsirony tsirona paoma. Efa maro ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny vokatra izay efa hita eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, ny any Atsimo sy ny any avaratry ny Nosy. Miroso hatrany ny fanaparitahana ity vokatra ity anerana ny Nosy amin'izao fotoana. Amin'izao fotoana iresantsika izao tanàna vitsivitsy sisa ny tsy ahitana booster fa alohan'ny faran'ny taona nefa dia ho hita eraky ny tsena eraky ny Nosy tsy vokatra vaovao ity. Maro ny hetsika efa nitanterahana na ny momban'ireo manjery zany na ny eny toeram-pivarotana na eny koa ny internet sy ny télévision maromaro zany ampahafantarana an'ity vokatra ity. Mbola mitohy zany mandrivatapitry ny taona mahavokatra vaovao tsara anazy dia ilaina zany mampahafantatra ny tsiron'ity vokatra ity. Nisy zany fanandramana ohatra ny tanterahana eny amin'ny toeram-pivarotana isan-karazany ahafantaran'ny mpanjifa zany ny tsirony ity Booster Apple Mix ity. Ny fanomezana fahafapo ireo mpanjifa trano no tanjon'ny orinasa hoy ny tompona andraikitra. Ao anatin'ny fanajanan'ny kolontsaina sy ny mahamalagasy hatrany no anatanterahana izany. Tonga eto amin'ny pejiny tokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny Lucrèce izay nitanterahana androany teny Anosy. Eo ihany koa ny championnat de Madagascar ny kartine andiany fahatelo teny amin'ny circuit SRK Immerse Tosika rehefa avy eo ary. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre Christian Taye, sous le patronage de Madame Marie-Monique Eurassoua-Dananir, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous l'égide de l'ambassade de France à Madagascar, avec l'appui du Campus France Madagascar, le Conservatoire national des arts et métiers Madagascar organise Educ CNAM, la formation supérieure à l'art du numérique, le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nouzy. Au programme, salon d'information du CNAM, conférences, exposition des sponsors, cérémonie de remise de diplôme. Vous êtes bachelier, demandez
demandeur d'emploi ou en quête d'une évolution de carrière, rendez-vous à EducCNAM le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Luz. Sponsor, Assurance Art, Jovena, BOA Madagascar. Partenaire, Sipem Bank. Média officiel, Cool TV. Apprendre au CNAM change votre vie. EducCNAM, yes we CNAM. I don't ever want to stay too long. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Now, Adam, araky ny hitantsika teo eny Armageddon izy indray no horonan-tsara raha tsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia totosa tamin'ity androany ity ny Lucrèce Okalo teny anosy ankizy tanora ray aman-dreny samy nahazo ny anjarany avokoa arahoariny sombo tamin'izany. Be ny ambiance tena sady be olona be misy ny ankizy rehetrarehetra miaraka amin'ny âge rehetrarehetra angamba tena hitako hoe tsisy olo dehibe tsisy zazakely fa mitambatra daholo miaraka amin'ny lalao. Ny ambiance aloha araka ny fahitantsika anazy zao style électro ny ambiance rehefa Lucrèce ohatran'izao. Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia nitanterahana tamin'ity androany ity teny amin'ny circuit SRK Immerse tosika ny championnat de Madagascar ny kartine andiha ny fahatelo maro ny mpandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity fanadiny Endry Tafika sy miritra. Araka ny nandrasan'ny maro nanomboka androany tamin'ny 7 maraina teny amin'ny circuit SRK Immerse tosika ny andiha ny fahatelo ny championnat de Madagascar amin'ny kartine. Maro ny mpandray anjara tamin'izany nahitana sokajy telo ity andihany ity. Ny sokajy élite, ny sokajy espoir ary ny sokajy minime. Teo amin'ny sokajy élite, Imeja no nandrobaka ny larana voalohany, Naray ny Nathan teo amin'ny larana faharoa ary Tomino teo amin'ny larana fahatelo. Teo amin'ny larana fahaefatra no nisan'ny Entso, Naray ny Rina sy Laval. Teo amin'ny larana fahafito no nahitana ny Yann, Narany Eric ary nofarana ny Jean. Mazamazana satria efa champion daholo ny adversaire dia mazamaza nisy an'le ron'le ane nisy opportunité moa zany mba ahafahana niakatra satria le rony ohatra nisy carambolage kely teo dia mba zay nafahako nandroso teo aloha zany dia faly satria première victoire ako le izy 7e course ako zany dia zay vao nahazo voalohany raha le teo zao ohatra tsy dia ampy entraînement fa manaraka hiezaka zany dia mba hiasahana koa tazomina le titre raha ohatra ka. Ny fikarakarana aloha ohatra n'isan'andro ihany mahafinaritra fa mafy le migerer azy en tant que directeur de course mafy migerer azy fa rehefa mahay ny règlement sy ny mahay ny fepetrarahana
dia ataoko hoe tsotra foana le zavatra alohan'ny atongavantsika any amin'izany championnat du monde zany aloha dia mbola mila mianatra tsika surtout mianatra règlement dia eo zany le izy hoe sady manao compétition eto tsika no mba mianatra le règlement io a tokony mikipe ny pilote dia hainy io hoe misy inona sy inona fa efa miezaka misy fezahana be a ny amin'ny kartine ny rencontre parent pilote sy ny officiel hoarahinao anatin'ny fandaharana mekamagy amin'ny alarobia fahatelon'ny volana oktobra izao ny ambandainy makasika ity lalao no tanterana androany teny amin'ny circuit SRK Imeritsiatosika dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soavamandro daholo tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arafnat miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté ny vavao.